بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما بلاوناتني فلان رمضان زو ري أوناتني فلان فارن ny folo andro farany zay amara-paranana an'izany volana Ramadan zany. Efa niresahana teto foana nandritra an'izay fotoana be da be zay fa ny antony, ny tanjona na nandidian'ny Tompo Allah ny fifehezana ho an'ny mpino Islamo dia mba hampatonga an'izany mpino zany hanana ny fatahorana azy bebe kokoa. Ary zany fatahorana zany dia tokony hitarika makany amin'ny fahendrena sy fananana toetra tsara eo anivon'ny fiarahamonina. Zany hoe ny finoana zany dia tsy azo sarana amin'ny fiainantsika andavanandro, misy fifandraisany zany ireo zavatra reo, ary zay zavatra zay no ho resaresantsika eto androany hoe inona ny zavatra takina amin'ny fifehezana amin'ny volana Ramadan ankoatran'le tanjona zay efa nambarantsika teo dia ny hoe mba ananantsika fahatahorana. Raha ohatra ka ananan'ny mpino fahatahorana ny tanjona amin'ny andidiana ny volana Ramadan, amin'ny fomba ahoana no atongavany zany fatahorana Tompo Allah subhanahu wa ta'ala zany ao anatin'ny fonom-pino. Zay zany fanontaniana mipetraka. Rehefa mifehy zany dia automatique avy zay fatahorana zay. Dia izay no izahantsika ho jerena hoe ny fifehezana zany amin'ny volana Ramadan araka ny efa voalaza foana hatramin'izay dia hoe tsy hoe mifehy vava fotsiny. Tsy hoe rehefa tsy mihinana, tsy misotro, tsy manao firaisarany nofo amin'ny vady dia zay no atao hoe fifehezana. Fa ny fifehezana dia ny fifehezana vatana ray manontolo, mifehy ny maso, mifehy ny sofina, mifehy ny tanana, mifehy ny tongotra, n'inona zavatra eo amin'ny vatantsika sy ny ratsambatantsika zany dia tokony mifehy daholo ao anatin'izany volana Ramadan zany. Ampy ve ny fifehezana izay fifehezan'ny vatana sy ray manontolo zay hahatonga ny mpino koa hanana an'izany fatahorana zany. Mbola hoy isika hoe mbola tsy ampy koa zay zavatra zay, satria ny fifehezana dia mitaky zavatra be dia be eo amin'ny mpifehy. Zany hoe ny mpifehy zany dia tokony hanaja fepetra maromaro mba hampatonga an'izany fifehezana zany hahatratra le tanjona zay takina aminazy. Anisan'ny zavatra voalohany takina amin'ny mpino tsirairay zay manatanteraka ny fifehezana ny fananana tahotra amin'ny zavatra taony, amin'ny asa fanompoana zay taony dia amin'ny fifehezana zay taony zany, fa indrindrandrindra koa ny fananana fanantenana amin'izany asa fanompoana izay taony zany. Fa maninona no mitentsika hoe tokony hanana ny tahotra amin'ny asa fanompoana atao isika zany? Satria ny antony dia tsotra fotsiny tokony hipetraka foana zay tahotra zay sao dia tsy ho lavrary le zavatra asa fanompoana ataotsika, sao dia tsy ho tomombana le asa fanompoana zay ataotsika, sao dia tsy tonga amin'ny laony zany asa fanompoana zay ataotsika zany. Satria aza hadino fa tsika olombelona dia tsy lavrary, ary ny tontolo manodidina atsika dia misy zavatra be da be zay tsy ho voafehintsika ka mety hahatonga ny asa fanompoana zay ataotsika tsy ho tomombana ara-dalàna, tsy ho lavrary ary tsy ho tonga amin'ny laony zany. Ka rehefa tsy petraka amin'ny laony zay zavatra zay dia mety tsy ho voaray sanatrian'izany ny asa fanompoana. Ka nohon'izay antony maro samihafa mety ahatonga ny fanompoantsika tsy ho voaray zay dia tsara foana zany tsika manana an'izay esprit hoe matahotra foana tsika amin'ny asa ataotsika sao dia tsy ho tomombana, sao tsy ho lavrary, sao tsy ho voaray, ka mba hahatonga atsika zany hanana hijery ny fepetra rehetrarehetra hahatonga an'izany asa zany ho lavrary amin'ny manaraka. Dia ndresaka koa tsika hoe na izany na tsy zany ary na eo zay tahotra zay tokony hanana atsika fanantenana foana amin'ny zavatra asa fanompoana ataotsika, dia ny fanantenana amin'ny handraisan'ny Allah subhanahu wa ta'ala an'izany fanompoana zany. Iverenantsika kely le resaka tahotra amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana zay tao zay. Ny fananana tahotra amin'ny asa fanompoana ataotsika dia mahatonga atsika mpino hiezaka lalandava hanatsara ny asa fanompoana ataotsika sy tandrina lalandava ary hibebaka lalandava noho tsy fahafenoana. Araka ny tenentsika teo tsika olombelo tsy lavrary, ny tontolo iainantsika tsy lavrary, tsy afaka hipermettre atsika hoe hanatanteraka tena hoe
100% zany zavatra takiny fifehezana izany ka reny tsy fahalavorarina rehetrarehetra zany mitarika atsika ezaka sy tandrina ary indrindrandrindra ibebaka matetika lalandava isan'andro amin'izay tsy fahafenonana tsy fahalavorarina zay satria ny olombelona ihany koa de tsy tonga lafatra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ka ny fihezana zany de atonga atsika hanatsara lalandava misy tokony hiatsara lalandava zany asa fanompona ataotsika fa tsy mandeha routine satria matetika atsika de zatra manao zavatra mandeha routine ka tokony tsy routine zany zavatra ataotsika fa tokony hisy ny fanatsarana am'izay zavatra ataotsika zay ary ny fihezana zay de mahatonga atsika ho tonga amin'ny dingany finoana ranakaraha izay lazaina fa hoe dingany mpanao tsara na dingany mpanao atsarana dia ny atao hoe muhsin zany na mpanao tsara zany hoe satria ny islam dia mizara dingana telo ao ny islam ao ny iman ary ao ny ihsan ary ireo dinganareo zany de dingana tokony arahin'ny mpino eo amin'ny asa fanompoana zay taony ka ny dingana farany ambony amin'izy ireo dia ny al-ihsan ka ny mpino zay tonga am'izany al-ihsan zany ny hatsarana zany no atao hoe mpanao tsara na mpanao ny hatsarana ka izay zavatra zay zany tokony dingana hoezany mpanao fifehezana hotratrarina mandritra ny volana Ramadan. Mitahotra koa dia manakana atsika tsy hanana firariana amin'ny asa fanompona vitatsika satria be dia be tsika mieritreritra hoe rehefa nanao fanompoana atsika de efa mizesta hoe fa nahavita fanompoana ary mahavita soala atsika de efa mizesta hoe nahavita soala ary indraindray tsika manoloana an'le olona tsy mahavita an'ireny zavatra iny de amin'ny rehareha be mihitsy kanefa tsy tokony hisy zay firariana zay fa tokony hanana tahotra foana atsika fa hoe ny asa fanompoana nataotsika iny mety tsy ho lavorary ao anatin'izany na mety ihany ka tsara foana zany tsika tsy de irehareha be am'izay zavatra zay de ohatran'izany koa tonga atsika hanana toetra feno fanetretena ny fananatsika an'izay tahotra amin'ny asa ataotsika zay ka ny fanetretena ihany koa dia manakana ny firariana sy ny fanambanina ny hafa zay verina fa hoe tsy mitovy am'teny na tsy manatanteraka koa an'ireny asa fanompoana izay atao reny ohatrohatran'izay ny atao hoe tahotra eo amin'ny asa atao fa na izany na tsy zany tsy azo sarahana amin'ny asa fanompoana atao ihany koa ny fanantenana dia zay toetra roa tsy maintsy natao afaka miaraka tsara sy mifameno tsara zany ny tahotra sy ny fanantenana ireo ka ny fanantenana zany dia fanantenana am'ireo valososy fahasoavana maro avy amin'ny tompontsika Allah izay natokany ho an'ny mpifehy ao anatin'izao volana Ramadan zao ao anatin'izany ny famindrapo ny famelan-keloka ny fanafahana amin'ny saziny afobe ny fampidirana ny mpino amin'ny paradisa farany ambony indrindra ny Jannatul Firdaus zay tsy inona fa ny fahombiazana eo amin'ny fiainatsika eto ambony tany sy amin'ny fiainatsika any ankoatra zany hoe tsy azo sarahana amin'ny asa fanompona rehetra ataotsika zany izay le hoe fikatsahana ny fahombiazana amin'ny fiainatsika eto an-tany sy ny fiainatsika any ankoatra satria tsy ho tonga ny any ankoatra raha tsy misy ny eto ambony tany aloha de tsy maintsy jerentsika daholo hoe ahoana ny atonga ny fiainatsika ambony tany izotra araka ny tokony izy de ahoana koa ny anomanana an'izay any ankoatra izay eto mba misy fanamarena vitsivitsy sy tsara ho fantatra tsara mba hifampizaratsika zany hoe mba halavorary an'le fifehezana dia tsara ny tonga anreto fampianarana reto any amintsika tsirairay aby mba ho tadiditsika ho tsarovatsika lalandava zany reto fampianarana tsotsotra reto hoe aoka isika tsy hanana toetsaina manamaivana be loatra na tsy manome lanja ny fanaovana asa soa ndraindray tsika zany mieritreritra hoe misy karazana asa soa kely madinika tsisy dikany ka ataotsika tsy rambana na ataotsika tsinotsinona reny zavatra reny satria tsy mety zay toetsaina zay aza manao tsy rambona mihitsy rehefa zay zavatra azonao atao de atao daholo na kely io na lehibe fa indrindra ao anatin'ny volana Ramadan zao satria tsy fantatsika hoe inona amin'izy reny no ho
io antony anankiray zay azahoantsika andreo le valosoa be da be zay ampanantenany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala atsika ao anatin'izao volana Ramadan zao, ka aza misy atao tsirambina ary aza misy atao tsinotsinona reny asa soa reny. Faharoa manaraka an'izay de aoka koa tsika tsy de hanamaivana loatra ny fahotana na ireo zavatra voarara, satria indraindray koa tsika mehitra iny fahotana madinika, iny fahotana kely, satria tsy haitsika koa inona am'ireo fahotana zay verytsika madinika sy kely ireo no sanatrian'izany tsy azahoantsika andreo fahasoavana be da be zay nomaniny Allah subhanahu wa ta'ala hoantsika reo, ka aza atao mihitsy manana an'izany toe-tsaina manambanina manamaivana ny fahotana zany, na de fahotana everitsika fa kely de kely indrindra raha zany zavatra zany. Manaraka an'izay ao koa fantatsika ihany koa fa amin'ny andro farany na ny mpanao soa na ny mpanao ratsy de samy hanenina avokoa. Ny mpanao soa de hanenina rehefa mahita ny valosoa azony avy tamin'le kely zay vitany teto ambony tany, de hanenina izy hoe tahak'izay nanao lehibebe kokoa nohon' iny aho, satria ay ve zavatra kely nataoko de ohatran'izao ny tombotsoany azoko taminde izy. De ohatrohatran'izay ihany koa ny mpanao ratsy de hanenina, ary hanenina tongotra matanana mihitsy rehefa tonga izay fandraisana ny valy kasasarana zay, satria mieritreritra izy hoe zavatra kely tsisy dikany nataoko iny ve de nahazahoako sazy ohatran'izao, tahak'izay tsy nataoko iny zavatra iny. Zavatra ohatran'izany de fanenenana, ka zay mampatonga antsika niteny hoe aza misy atao tsirambina ary aza misy atao tsinotsinona ny zavatra rehetra zay nandidinatsika, na ny asa soa zany na ny asa ratsy zany jereo tsara, alaviro ny asa ratsy amafiso re asa tsara rehetrarehetra zay tokony atao, de am'izay fotoana zay tsy hotratrany zay fanenenana zay tsika amin'ny andro farany inshallah. Farany amaranantsika ny fandaharana dia aoka itsika zany hiaraka lalandava amin'ny faharetana, ilaina zay faharetana zay sy indrindrandrindra ao anatin'izao fifehezana izao. Azadiny fa misy raha latsika na anabavitsika amin'ny faritra sasany ao anatiny ady, ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny zavatra be da be no anatanterana zany fifehezana izany. Tsika eto Madagasikara alhamdulillah tsika zany dia mbola ao anatin'ny filaminana tsara, ao anatin'ny raka aoka tsika hanana faharetana foana amin'ny zavatra atao, hamafiso ireo zavatra rehetrarehetra. Amin'ity folo andro farany ity misy le fahasoavana lehibe zay tsina fa ny alina lahatra na ny Lailatul Qadri, dia arao ireo fepetra rehetrarehetra zay takina amin'izany zavatra rehetrarehetra zany mba tonga amin'ny fomba mendrika no amaranatsika, satria tiany folo andro mamarana ny volana Ramadan zany de mba amaranatsika amin'ny fomba mendrika sy amin'ny fomba feno fombiazana ny fifeheza zay nataotsika tao amin'ity taona 2020 sy 2020 ty. Ingany ka tsika rehetra mba hotratrany zany famaranana ny volana Ramadan amin'ity taona 2019 ty zay, ampahasalamana tsara sy ao anatin'ireo le zavatra resatsika hoe fanatsarana lalandava ny fomba fanatanterantsika ny fifehezana sy ny rehetrarehetra, ary miraro soatsika rehetrarehetra mba ho tonga hatramin'ny farany amin'ny farany zao volana Ramadan zao, ary atotosan'ireo didy lehibe zay miandry atsika ao anatin'izany. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.